kilasy tobokivavy tonga soa ato anatin'ny fandaharana gasy mafoaka. Androany dia tanora zazavavy no vahintsika tsy izany fa i Volandranto RATSIMANIRIMANANA. Izy dia skoto mpikambana eo anivon'ny fikambanany mpanazava eto Madagasikara, isan'ireo leader voasafidy handray anjara tamin'ny IS na ny Youth Exchange Soft to Soft, izany hoe fandaharana ifaneraserana ifanakalozana traikefa amin'ireo skoto aty Afrika. Nandritry ny enim-bolana dia nalefa tany Uganda i Volandranto RATSIMANIRIMANANA. Ny traikefany eo amin'izay fahaiza-mitarika sy ny fifaneraserana amin'ny skoto tany Afrika izay ny fiaimpiainany izamarina moy vola izay no arosanao ato anatin'ny gasy mafoaka androany. Izy no RATSIMANIRIMANANA Volandranto. Skoto avokoa izy dimy anada zanaky ny ray aman-dreniny ka i vola no fahatelo. Mpanazava ao amin'ny FJKM Ambodratry maro vatana fanavaozana i vola ary isan'ireo voafidy nandray anjara tamin'ny programa IS na Youth Exchange Soft to Soft. Ny IS programa moa dia fandaharan'ny skoto zazavavy maneran-tany izay andraisan'ny tanora zazavavy ao amin'ny faritra Afrika sy Asia Pasifika anjara. Dia ny fiainana an'izany tena miaina fiainana vaovao mihitsy aloha ianao satria olona vaovao ny ara-iaina aminao, olona mbola tsy mifankafantatra taminao ary indrindra hoe tsy mitovy fitenenana aminao fa tsy maintsy mampiasa ny teny iraisana dia ny teny anglisy. Ny tenako dia anisan'ny voasafidy nandeha niatrika izany fifanakalozana izany tany Uganda. Naharitra enim-bolana i vola no tany Uganda ka nisy ny fifanakalozana amin'ny skoto zazavavy hafa. Tsy nisy ny fankahalala raha tsy efa tany an-toerana, izany hoe olona tsy mifankafantatra mihitsy no miray trano. Tamin'izany efatra miravavy izay no mpiray trano izany hoe samy hafa daholo ny firenenan'ny avinay, za avy aty Madagasikara, ny anankiray avy any Malawi, ny anankiray avy any Zimbabwe dia ny anankiray avy any Rwanda. Dia ireo no miara-mipetraka mandritra an'izay enim-bolana izay. Ao anatin'izay ianao dia mila mahay mifandray amin'ny hafa satria tsy mitovy mihitsy ny kolontsaina sy ny fomba nanabeazana fa tena samy hafa dia miaina an'izay fahasamihafana izay zany ianao dia manefy ianao ilay izy hoe ohatry ny ahoana izany fiainana ao anaty fahasamihafana. Mandritra ny IS programa dia maro ny zavatra atao, misy ny fifanakalozana ara-kolontsaina tanterahin'ny ankizivavy amin'ny mahaskoto. Misy fifanakalozana ara-kultoraly misy zava-baovao zany hitanao amin'ny tanora izay mitovy aminao any amina firenena hafa hoe ohatry ny ahoana ny fiainany dia miara-miainao zany ianao dia mahita an'izany. Misy ihany koa anefa ny fiara-miasa amin'ny skoto zazavavy izay mipetraka eo amin'ilay firenena, izany hoe miasa ohatry n'ilay miasa birao reny ianao isan'andro dia manatanteraka ny tanjon'ilay skoto any amin'ilay firenena ihany koa. Ohatra hoe mampitombo isa, misy ihany koa ny fandaharana izay ifidianan'ny firenena isa-taona izay sehatra irotsahana anankiray dia makaloha hevitra anankiray. Ohatra hoe tamin'ny fotoana nandehanako tany Uganda zao dia momba ny fitantanana ny fahatombolana, izany hoe tokony tsy hamenatra ny fijoroan'ny vehivavy hoe zavatra ara-boajanahary ny fahatombolana ka tokony tsy hamenatra. Ankoatra ny développement personnel dia misy ny fanentanana ny olona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ka nitety sekoly maro i vola tany Uganda. Misy ny fanentanana ny olona amin'ny resaka tontolo iainana izay hitetezana sekoly, andehanana any amin'ny faritra maromaro hanentanana ny olona hoe mila mikajy ny tontolo iainana, nefa ihany koa izany tsy tanterahana hoe fanentanana fotsiny fa mitondra aktivité anankiray. Dia ny zavatra tena nentiko tany izao anisan'ny nampiariko tany ny fanodonana ny plastika ho lasa haingon-trano. Dia ao anatin'izany rehetrarehetra izany ihany koa nefa dia misy fifaliana koa raisinao any satria mahita toerana vaovao ianao, mahita fomba fisainana vaovao ianao, mahita kolontsaina vaovao izay tsy mitovy ny an'ny firenenao dia izay aty Madagasikara izany. Ankoatra ny kolontsaina dia eo ihany koa ny fahasamihafana eo amin'ny fomba fitafy sy ny sakafo izay tena samihafa amin'ny aty Madagasikara araka ny fitantaran'ny vola. Manao découverte na sakafo sy fomba fitafy vaovao ianao rehefa any satria mandritra an'ilay fotoana moa dia tena misy hoe fifanakalozana ara-kultura
kultoraly dia mianatra ianao sy manandrana ny tsiron'izany sakafon'ny olona afrikanina izany ahoana ny fomba fahandrony zareo sy ny zavatra rehetra mahakasika an'izany. Betsaka ny tombontsoa azon'ny vola tamin'ny alalan'ny S programme. Isan'ny nanefy ny toetrany ho matotra sy aleo tena kokoa ny fisarahany tamin'ny fianakaviana nandritra ny enim-bolana. Ny tombontsoa azoko tamin'ny nanaovako S programme voalohany indrindra aloha ilay izy tena nahatonga na ho lasa olona mahaleo tena. Le mahaleo tena tiako tenena dia afaka manao zavatra anankiray tsy miankina amin'ny olona foana fa afaka manao zavatra anankiray ianao zany miankina amin'ny fahazotoanao sy miankina amin'ny hoe ianao mihitsy no mandahatra sy mandamina ny zavatra ho ataonao. Dia indrindra koa hoe ny fisarahana tamin'ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana nandritra n'izany enim-bolana izany dia nametraka atao anatinao fahamatorana ary izany tena ilaintsika ankizivavy sy tanora zazavavy izay hiatrika tokantrano hoe ohatran'ny ahoana ny fiainanao rehefa ianao amin'izay ampitarika sy ianao ny tompon'andraikitra ao anivon'ny tokantrano misy anao dia satria izay tany tsisy hoe mpandray fa tena hoe izay efatra am'ravavy no mandamina ny sakafo mandamina ny fanaovana raha ao an-trano sy ny zavatra rehetra ohatran'izay dia tena hoe nampianatra anazy zany ireny tena aleo tena miresaka hoe fitantanana ao an-trano sy ny fitantananao ny vola izay entinao miaina mandritra ny fotoana ny janonana tany. Rehefa niverina teto Madagasikara i vola dia tsy nitazona ho azy samy irery ny traika efa azony fa nizara ihany koa tamin'ireo mpikambana eo anivony mpanazava eto Madagasikara. Ny fomba fizarana moa ny zavatra azo niraisina tany dia voalohany aloha teo anivon'ny mpanazava eto Madagasikara izay nandefanay tany dia misy ny fanaovana tatitra ny zavatra vita mihitsy aloha tany dia nefa ihany koa fampizarana ny traikefa izay niraisinay tany ohatra hoe ahoana ny zavatra ataony zareo any raha te hampitombo mpikambana izy dia mba zaraina amin'ny eto amin'ny firenena koa fa na mampitombo isa ny mpikambana eo anivon'ny mpanazava eto Madagasikara. Ao anatin'izay ihany koa misy ny fizarana ny traikefa hoe ny antsika manko izao miavaka mihitsy satria ny skoto eto Madagasikara zao mbola miorina amin'ny fiangonana fa ny any ivelany dia miorina eny amin'ny sekoly izany skoto izany. Dia ohatran'ny ahoana koa ny nafana napita ihany koa ohatran'ny ahoana ny fiainan'izany hoe skoto eny anivon'ny sekoly izany fa tsy miorina eo anivon'ny fiangonana. Dia tao anatin'izay ihany koa nefa dia afaka nizara izay tombontsoa manokana ho an'ny tena ohatra hoe rehefa manao dia lasa olona matotra kokoa ianao dia vonona hiatrika hiady eo amin'ny fiainana dia izany koa nampitaina tamin'ireo mpiandraikitra namana tamin'ireo sampanamena tamin'ireo izay namana vonona ny andray anjara ao aoriana rehetra. Taorian'ny enim-bolana tsy teo anilan'ny ray aman-dreniny voatefy tanteraka ny toetrany vola lasa matotra no sady mahaleo tena no tsy very mandeha. Ny fiainana lavitra ny ray aman-dreny nandritra n'izay mbolana izay dia tsy mora aloha tena tsy mora le misaraka amin'ny ray aman-dreny satria mbola tsy ary nataoko teo izany kanefa rehefa tany ianao dia amin'le andalovanao an'le lalana hoe za tanora dia rehefa avy eo hiatrika tokantrano dia hitako hoe tena zava-dehibe le izy ary tena nahatonga na ho matotra kokoa hiatrehako ny fiainako avy satria raha aty an-trano ianao dia metehatra foana amin'ny dada sy neny amin'ny zavatra rehetrarehetra dia mbola metehatra amin'ny dada sy neny nefa rehefa tany dia tsy maintsy hoe ianao rery izany ianao rery no miatrika ny fiainanao tany dia afaka tena hoe na ianao raha namantatra ny tenanao mihitsy hoe ohatran'ny ahoana ke za ty zany rehefa tonga ny fotoana za indray le maka an'le toeran'ny dada sy neny dia niaina an'izay zavatra izay zany dia hitako hoe nampitombo anahy sy nahatonga na ho lehibe kokoa sy ho matotra kokoa izay hoe fotoana tsy nateo any dadanay sy neninay izay. Ny skotisma moa dia mitaizana ankizy indrindrandrindra ny ara-panahy dia anisan'ny tena nanampy be dia be izay hoe fiainana ara-panahy izay tany satria ny fandray amin'Andriamanitra ianao dia atsapanao zany hoe na dia tsy eo ary dada sy neny dia manana anazy ianao hiankinana dia misy anazy ianao dia tsy dia tena matsiaro tena zany ianao hoe irery na dia lavitra ny olona akaiky ianao rehetrarehetra ary fa miaraka aminazy foana sady izy koa tsy mamela antsika ho irery. Ankoatry ny ray aman-dreny dia teo ihany koa ny fisarahan'ny toeran'ny vola tamin'ny olon-tiny tao anatin'izay enim-bolana izay.
iny zany tena anisan'ny apresiana antsika tanora mihitsy hoe tsy de tena sarotra loatra zany hoe misaraka amin'ny olo tiana mandritra ny fotoana lavalava zany satria iny ara vao maika matomatotra kokoa ny fiarahana satria raha le miaraka eny foana isan'andro de mety hoe tsy mahita zany hoe tena atraiza maro moa fitiavan'ity olo ty anara ohatra hoe tsy mandritra ny fotoana ohatran'izao mbola hijanona aminah ve izy sa hoe ahoana de tao anatin'izay de ny fifandraisana matetika sy mifanomezana lanjana azy fotsiny zay ny tena hitako hoe anisan'ny fanohitra ny atrehako izay mbola an'izay hoe manana fotoana zany ahafahana iresana aminazy de ahafahana hoe miresaka aminazy hoe ianao zany tsy hoe manadino anazy akory rehefa any fa na de aty sy any ary de mbola mifandray foana. Ny skoto moa dia mamolavola ankizy sy tanora anompo an'Andriamanitra, hiasa ho an'ny tanindrazana sy ny fianakaviana ary hanampy ny hafa isan'andro. Koa tsy maty tao am-pony vola izay fanompoana an'Andriamanitra izay, ka nahatonga azy hianatra eny amin'ny faculté de théologie eny Ambatonakanga. Amin'izay hoe nitefen'ny skotisma tao anatiko ny toe-tsaina mampitarika de tianao foana zany nitarika ny hafa, hanampy ny hafa sy ho eo akaiky ny namana amin'ny zavatra rehetra de ny zavatra nataoko aloha teo alohaloha kely teo hatramin'izao aloha zany de mbola manao platsaka tsitrapo ao amin'ny akany avoky faravohatra manampy amin'ny izay traikefa nanako zaraiko amin'ireo ankizy izay tezaina ao amin'ny centre akany avoky ireo de ny ankoatran'izay nefa ny fianarana izay tanterako amin'izao fotoana izao de amin'izay hoe fitiavana mizary izay de nanao fanadinana hiditra ho mpiomana ho mpitandrina teny amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga de amin'izao fotoana izao zany mpiomana ho mpitandrina eny amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga. Ny afatra ho an'ny tanora de isika tsirairay avy ireo rehefa mijoro amin'ny maha izy atsika de afaka tena mitarika ny hafa. De ao anatin'izay nefa de tena tsy atao latsa-danja ny fiainana ara-panahy satria reo vao tsy voafehy isika ara-panahy rehefa tsy manana ny fototra iorenantsika isika de lasa miborioka, lasa tsy mahavita sy tsy mahatratra ny tanjona izay apetrakitsika eo amin'ny fiainana. De ho antsika tanora ihany koa izay mba maniry hoe andeha hanatrika seminaire na fianarana na ireny programa fifanankalozana ireny any ivelany de aza matahotra satria ianao rehefa vonona rehefa sahy ianao de vitanao foana ny zavatra rehetrarehetra ary indrindra hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao de tsy very zany ianao n'aiza le anao. De manarak'izay ihany koa hoe amin'ny mahatanora antsika de isika mila satria isika ny andriakinan'ny ampitso de mila mandray andraikitra isika de mila mandray anjara eto anivon'ity firenena ity de mila miditra eny anatin'ireny fikambanana ireny tsy voatery hoe fikambanana eny anivon'ny fiangonana fa na eny anivon'ny fiarahamonina izay sehatra fahantsika mandray andraikitra de manentana antsika ihany koa hiditra skoto satria zao ny skoto tena tsy mba very mandeha zany mihitsy ny fanaiza le de ampiarinao foana le mahaskoto anao lay tia karokaroka le vonona miatrika ny zavatra rehetrarehetra misy de tsy mba very zany ianao. Ny fotoana moa misy fetra ny ary ny atao misy farany ka de izay ihany koa namarina ny fiarahantsika androany ankasitrahana ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mahafinaritra tompoklasy tompoko vavy.